أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فندنت نما نتن أرابا وانتكريتا panarakat stapkan faitalaftin TVM amni zio alaadi maraina izo ralasa nabavi anatin finuna Islam itunu alaad farua ato anatin'izany volana Ramadany izany ary amty androany ty ihany koa efa tapitra omaly ny folo andro voalohany amin'ny volana Ramadany. Tsy hitantsika ve miazakazaka tokoa ny fotoana, tsy hitantsika ve afaka omaly atsika ny andro fatratra an'izany volana Ramadany zany. Omaly tonga teo amintsika izany volana Ramadany ary amty androany ty efa faraiky amin'ny folo sahady an'izany volana Ramadany no misy antsika ankehitriny. Miazakazaka ny fiandahan'izany fotoana izany ka aoka raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam mba hiezaka isika amin'ny fahatongavan'izany volana Ramadany satria matetika averintsika ilay tenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam khaba wa khasira kullu man adraka Ramadan walam yughfar lahu dhanbu. Anisan'ny fatiantoka lehibe ho an'ny olona anankiray izay nahatratra an'izany volana Ramadany saingy tsy voavela ny elony. Zany hoe ny volana Ramadany anisan'ny volana anankiray fantatra amin'ny famelan-keloky ny Allah ary famafana ny fahotana izay vitantsika sy fibebana manoloana an'izany rehetrarehetra izany. Ny lohahevitra raisintsika amin'ity androany ity dia mahakasika ny famindram-po ny Allah subhanahu wa ta'ala. Satria ireo manam-pahaizana amin'ny finoana Islam dia ny teny manao hoe ny volana Ramadan dia nizaray ny Allah subhanahu wa ta'ala ho telo lehibe. Ny voalohany na ny folo andro voalohany izay lasa omaly dia ny famindram-po ny Allah no iaina ny mpino Islam mpanatanteraka an'izany fifehezana izany. Ary ny folo andro faharoa dia ny famelan-keloky ny Allah izay iaina ny mpino Islam ao anatin'izany. Ary ny folo andro fahatelo farany dia ny fanavotana faobe mba tsy ho isan'ny vahoaka ny hafobe, zay no fanavotana na ihany koa tapany fahatelo amin'izany volana Ramadany izany. Ka amin'ity androany ity raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam iresadresaka antsika mahakasika ny famindram-po ny Allah. Mba tsapanao ve izany famindram-po ny Allah subhanahu wa ta'ala izany? Andaotsika ijery fiainany ireo sahaba tamin'ny vanim-potoana izay nandidia ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany fifehezana izany tamin'izany fotoana izany. Tany am-piandohana rehefa nandidy an'izany fifehezana izany tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia mifehy na tsy misakafo ireo mpino Islam manomboka amin'ny maraina vao mangiran-dratsy mandra-pahataperana zany filentehana zany masoandro zany. Rehefa milentika amin'ny masoandro manao salatul maghrib ireo mpino Islam dia misakafo izy ireo. Ary rehefa tonga ny Aisha na salatul Aisha zany hoe adiny ray sasany adiny roa io ihany no ahafahana izy ireo misakafo. Tapitra ny Aisha dia efa tsy mahazo intsony manao na misakafo izy ireo raha tsy raha mpitso amin'ny sola maghrib indray vao misakafo izy ireo. Zany no tiana am-piandohana. Ary tsy vitan'izany ihany koa fa izay olona tafatory manoloana an'izany na hoe aoriana an'izany sakafo zany dia efa tsy mahazo misakafo ihany koa. Ary tsy vitan'izany fa tsy azon'izy ireo atao ihany koa ny manao firaisana ranofo amin'ny alin'izany volana Ramadany izany. Zany no lalàna napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala tany am-piandohana rehefa nandidy an'izany fifehezana izany. Ka rehefa napetraky ny Allah zany lalàna izany, hitan'ireo sahaba, ireo mpanaradia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam fa mavesatra ary tsy vitan'izy ireo mihitsy ny niatra an'izany zavatra izany. Ka ray tamin'ireo sahaba ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam tafatory talohan'ny salatul maghrib ary tsy nifoha izy raha tsy efa vita salatul Aisha dia lasa nifehy izy roa andro mifanesy ary nalemy tena nalemy tsy nahazaka tena intsony izy rehefa tonga ny faharoan'ny andro ka ny vadiny no nandeha teny amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam nitaraina ny zavatra izay natao tena mavesatra amin'ny izany zavatra izany. Ary ny sahaba anankiray ihany koa rehefa tonga ny salatul maghrib taorian'ny salatul maghrib dia tafanao firaisana ranofo tamin'ny vadiny ihany koa izy. Dia rehefa nahita an'izany izy hoe nanao fahotana lehibe satria voarara tsy mahazo atao ny
firaisana aranofo zany de tonga ihany koa izy nanantona any mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tam'izay fotoana zay ka rehefa tonga ireo olona anankiroa ireo vadin'ilay sahaba tsy ny sakafo sy ilay sahaba anankiray tafanao firaisana aranofo nandritra ny aliny ramadan de teo napetraka ny Allah lalàna vaovao zay iainantsika ankehitriny famindram-po lehibe avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ka niteny izy manao hoe uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Azonareo atao manomboka zao hoe Allah subhanahu wa ta'ala ny manao firaisana aranofo amin'ny vadinareo mandritra ny aliny izany volana ramadany izany. Satria nahoana? Satria ireo vadinareo dia lamba fitafy ho anareo ary nareo ihany koa lamba fitafy ho azy ireo. Alima Allahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Fantatri Allah tamin'ny alalan'izany fanaovanareo firaisana aranofo zany dia ohatrany natsapa-tena namitaka ny tenanareo nanao fahotana tamin'ny Allah ka tompo Allah amin'ity androany ity dia mamela ny fahotanareo ary mamafany zany fahotanareo zany. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum. Ga manomboka androany hoy tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia azonareo atao tsara mandehanareo afaka manao firaisana aranofo amin'ny vadinareo mandritra ny aliny zany volana ramadany izany. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Ary manomboka zao ihany koa teneny Allah de mahazo misakafo ianareo manomboka ny filente amin'ny masoandro mandra-pahatongavany maraina vao mangiran-dratsy zay hoe amin'ny fotoana zay ahafahanareo manavaka ny kofe fotsy amin'ny kofe mainty zany hoe efa vitanareo manavaka ny zavatra anankiray zany hoe efa tonga ny maraina zay no farany fisakafoanana eo aminareo. Ka izany aya zany na izany verset zany manambara fa ny famindram-po ny Allah subhanahu wa ta'ala lehibe ho antsika mpino islamo indrindra tamin'izany fandidina ny fifehezana zany mba halay fisaran-tsaina raha ohatra ka hoe eo anelanelany solat maghrib sy solat l'isha ihany no azonao atao ny misakafo fahoriana zay fa tsy mahazo misakafo. Alay fisaran-tsaina ihany koa raha ohatra ka tsy nomeny Allah alalana mandraka izay itsika mandritra ny volana ramadan tsy manao firaisana amin'ny vadintsika mandritra ny alina mba azonao saran-tsaina ve mety vesatra iainantsika ao anatin'izany fa vokatra ny famindram-po ny Allah subhanahu wa ta'ala no isorony zany lalàna zany ary nametraka lalàna vaovao izy mba hanamaivana antsika mba hahafahantsika ihany koa manatanteraka ny fanompona ny Allah amin'ny fomba mendrika indrindra eto ambony tany. Tompo Allah subhanahu wa ta'ala efa niteny manao hoe kataba ala nafsihi rahma. Tompo Allah efa nandidy sy nanoratra an'izany famindram-po zany amin'ny tenany zany hoe izy ihany no nandidy ny tenany amin'ny famindram-po izany zany hoe mamindra fo izy amintsika zanak'olombelona mamindra fo izy amin'ireo biby mamindra fo izy amin'ny zavatra rehetra eto ambony tany satria ireo zavaboary ireo dia namboariny Allah subhanahu wa ta'ala tsy sanatria akory handeha ho ampijaliana tsy sanatria akory handeha ho faizina fa ireo zavaboary ny Allah namboariny handeha ho hanompo azy ary hamindram-fo izany rehetrarehetra izany. Ary mbola niteny tompo Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe wa rahmati wasi'at kulla shay. Ary ny famindram-poko i Allah subhanahu wa ta'ala dia midadasika manoloana ny zavatra rehetrarehetra ninona zavatra eto ambony tany dia mahatratra na tonga aminy izany famindram-pony tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany. Mba lay fisaran-tsaina moa le famindram-pony Allah subhanahu wa ta'ala satria izy niteny ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim manao hoe fanduru ila athar rahmatillah kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Jerenareo izy ny famindram-pony Allah ohatriny ahoana ny famelomany indray ny tany aoriany nahafaty azy. Eto dia sitomina kely ny sainantsika indrindra ireo mpamboly any ambanivohitra mba fantatrao ve fa famindram-pony Allah no mahatonga ny taninao mandraka ankehitriny mbola mamokatra. Famindram-pony Allah subhanahu wa ta'ala mahatonga ny taninao mamokatra ao anatin'ny 30 taona 50 taona mbola mamokatra ihany. Misy anay tany nambolena indray mandeha dia efa tsy mamokatra intsony. Misy anay tany tsy mbola nambolena fa tsy mamokatra mihitsy. Misy tany izay hoe tena tsy navelany Allah hamokatra mihitsy fa noho ny vokatra ny famindram-pony Allah ny taninao, ny tanimbarinao, ny tanimbolinao, ny baibonao, ny rehetrarehetra dia mbola mavita mamokatra ihany
no ny famindrampony Allah subhanahu wa ta'ala. Tsy vitan'izany fa io rano izay sotrontsika io. Teneniny Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, moa ve tsy hitanareo ilay rano zay sotronareo, a antum anzaltumuhu min almuzn am nahnu almunzilin, moa ve anareo no nandatsaka azy io avy any amin'ny rahona sa izay no nandatsaka azy. Zany hoe io ranonorana zay anisan'ny rano tsara indrindra, rano entinao mitsabo, rano izay madio, rano izay afanao manadio ny vatateninao, manadio ny zavatra rehetra, anisan'ny rano tsara indrindra oren'ny rano zamzam de ny ranonorana. De niteneny Allah subhanahu wa ta'ala, law nasha'u la ja'alnahu ujajan falaw la tashkurun, raha ny tianay io ranonorana io de nataonay ho inona, nataonay ho masira. De am'izay fotoana zay ahoana ny fiaininareo raha ohatra hoe ranon'io, io ranonorana io nataony ohatran'ny ranomasina. Bazonareo ve ny famindrampony Allah ho antsika zanak'olombelona, izy ny tsy mila ranonorana, ny mpamboly mila ranonorana, ny mpiompy mila ranonorana, atsika zanak'olombelona mila ranonorana. Izany rehetra zany dia vokatra ny famindrampony tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fiainantsika zanak'olombelona eto ambony tany. Dia mbola vokatra ny famindrampony Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa no nanamboarany vehivavy mba ahafahantsika miaraka na manambady na miaina ao anatin'izany tokantrano zany. Tompo Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nanamboatra ny Adama alayhi salam tao anatin'ny paradisa, rehefa tao i Adama alayhi salam de nahatsapa tena izy fa irery, nahatsapa tena izy fa tsy normal ny fiainany, na de hoe feno aza ireo karazana fahasoavana maro ao anatin'izany paradisa izany, fa nahatsapa tena misy zavatra tsy ampy izy. Ary zay zavatra zay fa hitany Allah fa tiany fotsiny Adama alayhi salam mba ahatsapany zany zavatra izany. Rehefa hitany fa tsy alaise i Adama alayhi salam de nanamboatra vehivavy anankiray izy, nataony ho vady andefimandriny zany Adama alayhi salam, de napetraka ny teo amin'ny toerana na niaraka natory taminy tao amin'ny paradisa. Rehefa nifoy Adama alayhi salam de nanontany izy rehefa nahita an'izany vehivavy zany, man ante, iza ianao ry vehivavy? De namaly zany vehivavy zany, ana Hawa, zao izy dia Hawa. Limadha khuliqti, inona no antony nanamboaranao ry Hawa? De namaly zany vehivavy zany, khuliqtu li askuna ilayka, zao izy dia namboariny Allah mba andeha hiaraka hipetraka aminao, hameno ny banga eo aminao ary hamindra fo aminao, ary ahatonga ny fiainanao lavrary, ary ahatonga ihany koa ny fiainanao mba hilamina eto ambony tany. Zany hoe vokatry ny famindrampony Allah nanamboarany vehivavy, satria ny olombelona de tsy afaka miaina irery, ny lehilahy de tsy afaka miaina raha tsy misy an'izany vehivavy zany, ary ny vehivavy ihany koa tahaka an'izany, tsy afaka miaina ny vehivavy anankiray raha tsy misy ny lehilahy eo akaikiny manoa anazy amin'ny fiainany, ary ny lehilahy ihany koa tsy afaka miaina raha tsy misy ny vehivavy mikarakara azy sy ny vady sy ny zanany eo akaikiny. Ka izany rehetrarehetra zany de namboariny Allah, ary mbola niteneniny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Anisany famantarana proof manambara fa tompo Allah izy no tompontsika zanak'olombelona, de nanamboarany ny vady andefimandrintsika avy amintsika ihany, zany hoe avy amin'ny Adama ihany, avy amin'ny taolantehezan'ny Adama no nanamboarana any mamantsika Hawa, mba haninona litaskunu ilayha, mba ahafanareo miaraka mipetrapetraka amin'ny hatsaram-panahy, miaraka mipetrapetraka amin'ny fitoniana, miaraka mipetrapetraka amin'ny fiadanana sy filaminana, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, ary ao anatin'izany tokantrano zany de nataony Allah misy fitiavana lehibe avy any amin'ny vehivavy ary famindrampo lehibe avy amin'ny lehilahy. Zany no isan'ny mampilamina ny tokantrano anankiray. Inna fi dhalika, tamin'izany zavatra zany, la ayatin liqaumin yatafakkarun, dia vavolombelona sy proof lehibe ho an'olona izay mandefa fisainana lavitra araka ny teniny Allah subhanahu wa ta'ala. Rehefa i Adama alayhi salam sy mamantsika Hawa nanota na ihany koa nanao fahadisoana tamin'ny finanana ilay voankazo voarara tao anatin'ny paradisa, de jereo ny famindrampony Allah subhanahu wa ta'ala, efa niteneniny Allah hoe aza manatona an'ity voankazo ty, aza manatona an'ity vodihazo ty, fa anisany zavatra voarara izy ty, aza mihinana amin'io.
saingy voareborebo ny devoly izy ireo ka tafihinana tamin'izay fotoana zay. Rehefa tafihinana izy ireo dia inona zavatra zay nandalo? Nampidininy Allah subhanahu wa ta'ala tetỳ ambony tany ka nitomany Adama ary nitomany ihany koa ny mamantsika Hawa, nibebaka nandritra amin'ny fotoana maro fa vokatra ny famindram-pony Allah dia niraisiny izany fibebahana zany ary namela heloka ny Adama, namela heloka ny mamantsika Hawa ary mbola mamela heloka zasy ianao izany tompo Allah, vokatra ny famindram-po lehibe ao aminy. Teneniny Adama alayhi salam sy mamantsika Hawa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tompo Allah, nanao ny tsirariny tokoa zay tamin'ny tenanay, tamin'ny finanana ilay voankazo voarara. Ka raha ohatra ka tsy mamindra fo aminay ianao sy tsy mamela heloka anay ianao dia anisan'ireo olona matiantoka le izay ety ambony tany. Vokatra n'izay doan zay nataony Adam dia navelany Allah subhanahu wa ta'ala ny heloka izy ireo tety ambony tany. Jereo ihany koa mpaminany Ibrahim alayhi salam. Mpaminany Ibrahim alayhi salam dia nomeny Allah subhanahu wa ta'ala tsiny vokatra ny tsy fanana ny faharetana sy vokatra ny tsy fanana ny famindram-po kely tamin'ilay lehilahy mpanompo afo. Ibrahim alayhi salam fantatra fa tsy misakafo raha tsy miaraka olona eo aminy, zany hoe misy olona tonga eo aminy miara misakafo aminy. Isan'izy andeha isakafo dia miantso olona miara misakafo avy. Ka ndray andro izy rehefa niantso ny olona dia nahita lehilahy anankiray mpanompo afo. Io mpanompo afo zany tamin'izay fotoana zay nantsony. Rehefa nandrehatra afo Ibrahim alayhi salam dia tonga dia niankohaka tamin'izany afo zany ilay lehilahy. Dia gaga Ibrahim alayhi salam nanontany azy, fa maninona anao miankohaka? Dia teneniny zany lehilahy zany, io izy za mpanompo afo ary io afo dia tomboka raha vao nampiretinao dia niankohaka aho. Tezitra mafy Ibrahim alayhi salam ka nandroka an'izany lehilahy zany manao hoe mandehana anao fa zao izy dia tsy mila olona mpanompo afo miara misakafo amiko. Rehefa lasa zany lehilahy zany dia nalefany Allah subhanahu wa ta'ala Jibril niteny tamin'ny mpaminany Ibrahim manao hoe ya Ibrahim la tatahammaluhu sa wa ana atahammaluhu munzu 60 aman. Ory Ibrahim, fa maninona ozy izy ianao tsy navita niaritra, tsy mavita mamindra fo amin'izany lehilahy zany ao anatiny adiny ray fotsiny miara-miaina aminao eo izy, tsy vitanao mamindra fo aminy, tsy vitanao miaritra an'izany. Nefa zao tomponao hoy Allah subhanahu wa ta'ala mahavita miaritra ny hadalana, ny fahotana, ny fanompoan-tsampy izay ataon'izany lehilahy zany. Nandritra ny 80 taona lasa io lehilahy io manompo an'izany afo zany navita niaritra zao izy. Ka andiana hoy mpamina hoy tompo Allah subhanahu wa ta'ala, antsoy izy mba miverina miaraka amin'ny sakafo aminao. Niazakazaka Ibrahim alayhi salam nandeha niteny tamin'izany lehilahy zany miverena fa isakafo isika satria tompoko nanome tsy niay, tsy navita niaritra sy namindra fo taminao. Ka izany lehilahy zany vokatra ny famindram-pony Allah taminy ary vokatra n'ilay teniny Ibrahim taminy dia niditra tao anatin'ny finoanany Ibrahim alayhi salam, niala tamin'izany fanompona sampy zany, vokatra n'ilay famindram-po nataony Ibrahim taorinan'izany fandroany azy zany. Eto ihany koa dia misy lesona lehibe azontsika amin'izany. Ho anao izay mpiantso, aza dia mafy teny loatra re, aza dia tia manenjika olona re, aza dia tia miteny zavatra izay mandratra fon'ny olona ianao, fa mahaiza anao mamindra fo amin'ny olona izay antsonao. Rehefa miteny ianao enina dia ray aman-dreny, afaka anao mamindra fo amin'ny zanakao. Ny mpanabe mamindra fo amin'ny olona be azy, ny mpitondra mamindra fo amin'ny olona izay hoentiny, ary ny entina ihany koa mamindra fo amin'ny mpitondra, ny zanaka ihany koa mamindra fo amin'ny ray aman-dreny. Izany rehetra izany dia fomba mpiainana eto ambony tany. Raha ohatra ka anao tsy hay hamindra fo amin'ny olona anankiray dia tsy azo famindram-po avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Vokatra ny famindram-po ny Allah subhanahu wa ta'ala ihany no nandefasana ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nitondra ny finoana Islam, nanitsy ny zanak'olombelona niala ao anatin'ny fahaverezana, ao anatin'ny fahadisonana, ao anatin'ny haizina, nakany amin'ny lalana mahitsy sy ny fahazavana. Teny tompo Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tsy nalefanay ianao ry mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afa-tsy hoe famindram-po ho an'izao tontolo izao. Rehefa izy ho famindram-po n'izao tontolo izao dia tsy nanaiky ihany koa izy raha tsy ianao sy za ho lasa mpamindra fo manoloana nyity fiainana eto ambony tany ity. Ka niteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam man la yarham la yurham. Nizaniza aminareo izy
tsy mamindra fo dia tsy hamindra fo, tsy hamindra Allah subhanahu wa ta'ala fo ihany koa. Mbola niteny izy manao hoe irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Mamindra fo anao amin'ny vahoaka eto ambony tany mba hamindran'ilay tompo avo any an-danitra fo anao eo amin'izany fiainanao izany. Amarahantsika azy raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam dia tantara anankiroa, zany hoe lehilahy anankiray niditra amin'ny paradisa. Inona no antony nidirana amin'ny paradisa? Rehefa izy nandeha tany amin'ny toerana désert anankiray. Rehefa tany amin'ny désert izy dia nangetaeta. Rehefa nangetaeta izy dia nahita vovo misy rano anankiray. Ka nidina izy tao anatin'ny vovo zany ary nisotro izy, nisotro izany rano zany, afaka nietaetany. Rehefa niala avy ao izy andeha noindiany dia nahita alika anankiray izay mangetaeta ihany koa. Ka vokatra an'izany dia niverina nidina tao amin'izany vovo zany izy ary nakarano tamin'ny kirarony nomena an'izany alika izany. Vokatra an'izany fihetsika izany dia nalahelo tompo Allah noho ny famindrampony izany lehilahy zany dia namindra fo taminy ihany koa tompo Allah ary nampidirina ao anatin'ny paradisa. Vokatra fihetsika anankiray famindrampo tamin'ny biby no nampidirany Allah subhanahu wa ta'ala paradisa izany lehilahy zany. Ary mbola misy tantara ihany koa vehivavy anankiray izay nisan'ny mpanompo any Allah, mpanao ireo karazana fanompona maro samihafa. Saingy izy manana saka anankiray izay hoe rehefa misakafo izy dia tsy omeny sakafo izany saka izany. Avelany noana izany, fatorany izany saka izany, ka vokatra ny tsy fanomezany sakafo azy, maty izany saka izany. Tezitra i Allah ary nalahelo ka niteny izy manao hoe tsy ho ampidiriko ao anatin'ny paradisa ihany koa anao satria tsy namindra fo tamin'izany saka izany. Jereo tsara ny différence na ny mampiavaka ny lehilahy sy ilay vehivavy. Lehilahy anankiray tsy dia hoe mpanompo any Allah loatra, tsy dia hoe maro zavatra vitany, fa vokatra ny famindrampony an'izany alika mangetaeta no nampidirany Allah azy amin'ny paradisa. Ilay vehivavy indray mpamindra fo, mpanao fanompona maro samihafa, saingy tsy nisy famindrampo amin'ny saka izay fatorany ka niteneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam nampidirina anatin'ny afobe zany. Ho anao izay manana an'izany saka izany, na izy ampisakafonao na izy avelanao mandeha mitady ny anjara-pahasoavany any ivelany any rehefa kamo hanome zavatra azy ianao. Amarantsika azy raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam, mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia niteny amin'ny hadisy manao hoe innama yarhamu Allahu min ibadihi arruhama. Tena marina fa ny olona izay amindrany Allah subhanahu wa ta'ala fo amin'ireo mpanompony dia izay mamindra fo amin'ireo manodidina azy, amin'ireo olona izay miaraka aminy. Ka ho antsika raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam, azadiny mamindra fo ho an'ny olona izay eo akaikinao, azadiny mamindra fo amin'ny vadinao, azadiny mamindra fo amin'ny zanakanao. Eny be dia be ny olona mety manao diso eo aminao, fa ny famindramponao dia azahoanao famindrampony ilay avo tsy toa mandraikizay, ary izany no antony lehibe idiranao ao anatin'ny paradisa. Tapitra ny 10 andro voalohany tamin'ny volana Ramadan, izay 10 andro feno famindrampony Allah subhanahu wa ta'ala. Raha niaina tao anatin'ny famindramponao dia ahazo famindrampony Allah subhanahu wa ta'ala. Raha sanatrika mafy ny fonao, mbola tsy tara ianao manova an'izany, mamindra fo mibeba amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala fa ty volana Ramadan volana fibebana, volana famindrampo, ary antsika rehetra inshallah ahazo famindrampony Allah ary hiditra any anatin'izany paradisa izany inshallah. Zay ngamba no fandaharantsika tamin'ity androany ity. Isorako anao nanaraka an'izany hatrany am-piandohana ka tamin'izao fiafaran'izao. Ny tenako dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny alahady herinanao toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.